Dia mamerina miarahaba antsika rehetra ny mahazatorany soasiadia mandroso tokatrantsika ireny amin'izao tontolo izao fampianarana larina fahavalo amby roapolo ny fampianarantsika indray tsara be ny miaraka amin'ny soazy foana moa mahafinaritra indrindra ka ny fanontaniana indray zany ity dia mipetraka hoe aroa variana dia hoe tena rava ve ny didi folo valiny tena rava ny didi folo mahitsy be koa ny valiny dia mihina ny fanamporofoana amin'izay zany haitsika tsara fa ny didi folo sy lana mose dia nampiady ny jiosy ny jentilisa raha vaketsika indray ny boky eo amin'ny Néhémie 13:3 Néhémie 13:3 vaketsika indray zay teny zay hoe tena nampiady ny jiosy ny jentilisa mihitsy io any amin'ny testamenta taloha foana ny amoatsika ny fanambarana. Néhémie 13:3 dia zao ny voalazany teny ary rehefa reny olona ny lalàna dia navany ala tamin'ny Israely ny olona hafa firenena rehetra tany dia navana ny hafa firenena nefa ny am'izao tsika mitezao nga misy manao an'izany tso nga ny eo Israely misy manavaka zanako miara-miditra daholo miara-ny tongo daholo zany no nilazana fa efa tsy mandeha ntsony io didi folo sy lana mose io atria raha ny tena marina tena tamin'ny andro ny didi folo tany aloha tany tena roana mihitsy ny hafa firenena zay ny sary misy zany mandroaka hafa firenena didi folo sy lana mose io fanampin'izay le Deutéronomie toko fafito Deutéronomie 7 1:3 1 hatramin'ny 2 zany dia efa am'izay Deutéronomie 7 ary rehefa entiny avahandriamanitra eo ianao ka tafiditsiny amin'ny tany zay efa hidiranao olovany rehefa tonga any amin'ny tany Kanana zany ka firenena maro no voaroaka ny aleonolonanao dia reto aby le firenena maro dia ny Etita, ny Girgasita, ny Amorita, ny Kananita, ny Vita, Perizita, Jebosita dia firenena fito lehibe sy mahery noho ianao rehefa voatolotsy avahandriamanitra eo anolonanao reny dia resinao dia aringany mihitsy izy aza manao fanekena aminy na mamindra fo aminy tena akamony hafa firenena dia mba eritreretinareo amin'izany hoe iza moa zany mampitombona an'izany eo zaontsika miteny zao fa misy manao an'izany hoe ny Israely ihany valiny tsisy dika zany efa tsy mandeha tsony tony teny tony efa mijanona nge io zany hoe ny adalanareo zay mbola mitandrina io fa zany efa tsy mandeha tsony dia zany nge tokony ampiariny zany ho an'ny Israely ihany izy nga manao an'io tsony dika zany efa ravany izy aza mifanambady anakaminy sy ny maro samihafa satria zay le hoe milasa mifanimba aminareo le hafa firenena mampiady ny jiosy ny jentilisa zany ny didi folo sy lana mose mazava be zay rehefa tonga nefa ny Yehosoa lay fanekena vaovao zay efa niresantsika teo aloha dia Yehosoa kosany dia voalaza fa fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra zany hoe natrany amin'ny frantsay ny amerikanina ny sinoa dia tafiditra ao anatin'ity teny Isaia 42:6 hoe fanekena ho an'ny olona izy Isaia 42:6 fakitsika any mianaran'ny Yehosoa fakitsika vetany ary le sy tapaka kely zany izy manao n'izy zay tapaka mihitsiny tena zéro lasa hoe zéro atsika hoe sao ty miverina ihany manao n'izy zay sa tsy miverina tso zay zay zao ary zao iavay efa niantsanao tamin'ny famarinana izy zy ary ny tantana ny tananao ary hiaro anao ka hanomeanao fanekena ho an'ny olona ary ho fanazavana ny jentilisa ity zanak'Andriamanitra ity zany dia tena natao hoe fanekena ho an'ny olona izy ary fanazavana ny jentilisa ihany koa zany hoe sady fanekena ho anao no fanazavana ho anao fahazavana anao zany hoe dia mbola lavinao zany zany hoe ity zanak'Andriamanitra ity zany dia natao fanekena ho an'ny olona rehetrarehetra itseny hoe mamita tsara fa raha vao ny didi folo dia roana ny hafa firenena atahoana zany mampitambatra an'io raha ny didi folo no atao satria le fanekena vaovao dia hoe mampitambatra ny jiosy sy ny jentilisa satria hoe fanekena ho an'ny olona rehetra izy ary fanazavana ny jentilisa ane miaraka ho amin'ny daholo zany ny olona rehetra zay mafanekena anazy ho an'ny olona rehetra miaraka ho amin'ny daholy ny olona rehetrarehetra satria fanekena ho an'ny olona rehetra io zanak'Andriamanitra io Yehosoa no anarany
ahoana nefa zany ny atonga anazy ho tafaraka amin'ny israelianina raha ny didy folo mbola mipetraka ao ihany, satria ny didy folo zay tsy azo anampiana tsy azo any sorana de miteny hoe roainy efa firenena. Ahoana zany no ampifanarana ny didy folo am'ty teny ity? Valiny tsy afaka ifanaraka mihitsiny, satria mbola nitsindrina fandroany io teny io araka ny Isaia 49:6 49 singa misy teo Isaia deny 49 levaka itsika amin'ny andininy eno izy mbola zaho arakely foana raha tonga mpanomboka ananitra ny fireneny Jakôba ianao sy ampodiny Israely voaro, fa meko fanazavana ny jentilisa koa ianao mba ho famonjeko hatrany amin'ny farany tany. Tena famonjena ho an'ny jentilisa ary ho fahazavana ho an'ny jentilisa, fahazavana ho an'ny jentilisa zany tsy maintsy tafiditra ny jentilisa ny dikan'izay. De amin'ny andiny fahavalo de zao no lazainy avy taminy taona fankasitrahana no nenoko anao ary tamin'ny andro famonjena no namonjeko anao, dia hiaro anao akanome no fanekena ho an'ny olona manangana ny tany lay sy ampandovandova zay farava. Ho fanekena ho an'ny olona ty fanekena vaovao ty de Yahosoa no anarany, ampitambatra ny Jiosy sy ny jentilisa, ho ampidirina mihitsy ny jentilisa. Ary neny Yahosoa moa tena ny jentilisa mihitsy no ampidirina, tsy de miraharaha Jiosy mihitsy raha ny teny mandeto, fa saingy nampidirina ihany moa ny Jiosy no tao amin'ny Jeremia 31 de tafiditra ihany Jiosy. Fa nazo an'ity programma voaloha ty ity fanekena ho an'ny olona ty de ho an'ny jentilisa mihitsy io, satria isa ihany talohan'ny Jeremia taty oriny, Yahosoa antany aloha. De mazava be ny ten'Andriamanitra eto hoe ny nahazo ny fanekena voalohany de ny jentilisa, ny israelianina nge zany tika zany misitaka any raha am'zany hevitra zany, fa saingy tafiditra misy noho amin'ny Jeremia taty oriny zay nampitenenina ihany koa hoe tafiditra ny Jiosy. Ka raha ho atambatra raha ny Jiosy ny jentilisa, lalàna roa mifandona be ty. Le didy folo miteny hoe roainy jentilisa, ny fanekena vaovao miteny hoe ampidiro ny jentilisa, iza no arahany? Azo akamana ve zany teny zany hoe ndray mandroaka jentilisa de ndray nefa miantso jentilisa? Tsy afaka hitambatra mihitsy ny zany na tirana tsy tiana hoe eo mihitsy ny defa olana ne. Inona ny solution'Andriamanitra? Ka Andriamanitra ndray ve ny antenina zany solution, ny azy ny tsotra indrindra teo le anankiray de vita. Zay ny mandriamanitra azy, tsy miasa saina am'zany izy. Tsy ianao kakany koa ny andeha isany loha, ianao de kakana sy olitra ka tsy ianao ny mampiasa lohanazy. Fa anazy hoe tia ny mpamonjy de ndana manatona mpamonjy, rehefa tsy araka de ndana mandeha, zay fotsiny azy zay. Rehefa hiaraka de ndana miaraka aminy, io le mpamonjy io nomeko anareo de miaraha aminazy. Tsy ianao ny tokony ametraka problème de ahoana zany ry? Izy tompony ara tsy nametraka problème, izy angeny nanomeny io de izy ihany mandrava an'io avy any amin'ny daholo io. Zay natonga le ten'Andriamanitra vakitsika am'izay hoe ty le nampifandrafy. Efa enonao teo ity ray ny teny lay tompony lay mpaminany lehibe, lay Yahosoa ndray namoaka an'ity fanambarana ty tamin'ny apôstôly, satria ozy ny apôstôly hoe tsarovy fa didiny Yahosoa zao teny omenainareo zao, Korintana 14:37. So mantsy misy miteny hoe tenin'ny apôstôly zany. Non. Ny tenin'ny apôstôly de tenin'ny Yahosoa, aoka ianao teny hitandrana tsara sao de tsy mahay an'zany. Lalànan'ny Yahosoa zany io. Korintana voalohany 14:37. Raha mba isy manao azo mpaminany na ho manana fahaizam-panahy de aoka ho fantany tsara fa didiny tompo ny teny zay soratako aminareo. Didiny Yahosoa zany ny teny rehetra zay mandeto zay nivakina taminao teo zany didiny Yahosoa daholo. Ianao zany hitandrina ny dikan'izay. Inona zany ny dikan'izay le didiny Yahosoa? Lalàna. Ka inona ny lalàna ny avoakany Yahosoa aza mikasika ny Jiosy sy ny jentilisa? Ho atambatra ry zareo. Ka raha ohatra izy ka ho atambatra, inona ny nanaovan'Andriamanitra anazy mahatonga azy hitambatra? Ravany ny didy folo. Zatra simple be comme dire bonjour anie zany. Satria tsy afaka hitambatra mihitsy ndreo araka ny lalàna ny didy folo raha mbola eo ny didy folo. Ka mba ahafana mampitambatra ny Jiosy sy ny jentilisa, ny ravana izy de vita. Zay le hoe ny atao amin'ny Yahosoa azy anampitambatra ny ravany didy folo. Fa ny an'ny Israela kosa iny mipetraka ao izy ho an'izay ho any amin'ny elo de mipetraka ao izy. Hoe zay mitandrana didy folo de ho any amin'ny elo daholo, satria fa tonga ny mpamonjy izy mbola amin'ny epitaiza foana. Ny adalàna zany atao hoe agegena zany raha ohatra ka tsy mahainareo. Fa tokony mba hitandrana kosa nge tena marina. Tokony ho tonga saina zatra tsotra kely nge zany teny zany. Fa de le devoly moa no manakasarotra an'izany aminao de vao menao mino teny demoy.
le Andriamanitra tsy izy tsy mahafaka fahotana foana nge nampiantanao zany zany nampianaran'i Jesosy tsy izy hoanao Andriamanitra tsy izy tsy mahafaka fahotana no mampiantanao an'izany de ninonao koa ary le olona nampiantranao an'izany anarana Jesosy zany mpanota nge no nampiantranao an'izany olona mpanota daholo nanaovan'io anarana io de nonao teny ny mpanota io anao tsy afaka fahotana io fa mieritrereta ka ndao raha vaketsika am'izay ny ten'Andriamanitra satria moa zany hoe teny Jehosoa de teny mpianatra teny Jehosoa teny mpaminany de ahoana zany nanaovan'ny Jehosoa izy no raha vany reto ay kosa enjana be mihitsy zay hoe bogosy be zay miaraka amin'ny Jehosoa taony Jehosoa fay daholo ny zava-drehetra Efesianina 2:15 ninge Jehosoa bogosy be mihitsy mandrava ny zavatra fantany hoe mamono olona de raha vany zay te hiaraka amin'ny Jehosoa miaraha aminy am'izay zay ozy ny hoe Andriamanitra ve de andravany didiny dinany olana aminazy am'izany no sabata ary nandianana nanaovany miasa tany amin'ny sabata nge izy nga tsy hitanao iny le jauna 5:8 iny nga tsy hitanao iny de nga koa tsy hitanao le jauna 5 hoe 17 sy 18 hoe ny dadako Jehosoa miasa manak'androany iaigna avany io teneniny hoe miasa ny dadan'io Andriamanitra io rava le didy folo sady rava le Andriamanitra ray ihany lasa anakoro ny Andriamanitra rava le sabata inatso ny tazomanao an'io de Andriamanitra zany efa nandrava atao amy didy folo nanao an'io Efesianina 2:1 toko faharoa 2:1 ka hatrany amy 9 ataotsika hoe 20 zany eo any zao ka tsarovy fa inonareo zay jentisaraka ny nofa ka nolazany voaforatanina tamin'ny nofo hoe tsy voafora io moa zany hoe fampiresahana fa ny famorana tsy nampifandraifin'ny Jiosy sy ny jenty satria ny fora mihitsiny Isaka nefa niarany sakafo tamin'ny Abimeleka Filistina fa tsy niady zany zareo fa niarany sakafo io zany ny famorana tsy nampiady satria misy olona miteny hoe mampiady ny famorana izy reo lara niarany sakafo tsara mihitsiny vaketsika amy bokyny Genesis regny manisy Genesis toko firy nga iny Genesis toko 20 andininy fahafiry takona beatry andininy fahavalo no vakitsika Genesis 26:8 lalotsy aloha hiditra kely am'izay hoe nampifandrafy ny famorana de aloha vakitsika aty ny valy ny tsy nampifandrafy zany io zany ateo redirediny olona fotsiny miteniteny foana ka hatramy andininy hitatsika eo Genesis toko fahavalo ary rehefa Genesis toko 20 safady andininy fahavalo ary rehefa nitoetra ela teo izy de nitsirika teo mbaravarakely Abimeleka mpanjaka ny Filistina ka nahita fa indro Isaka ny sangy tamin'ny bebeka vadiny ary Abimeleka Filistina zany io Abimeleka io ary Abimeleka de niantso any Isaka na hoe efa hita mihitsy fa vadinao izy ka nahoana ianao nolaza tamiko hoe anabafiko izy de ndao raha fa ny fanaraka izy lahy reo taria ambanimbany taria de niarany sakafo izy aza izy aza misy ty amin'ny andininy fito amby roapolo Genesis 26:27 ary hoy Isaka taminy nahoana ianareo no makaty amiko kanefa mankalahy ianareo ka nandroka ny alahy teo aminareo ary hoy izy ireo efa hitanay maromarona fo momba anao iava ka de hoy izay aoka isika anao fianianana isika de izay sy anao ary aoka izay anao fanekena aminao any hoe lasiny anao fifanekena zany i Abimeleka Filistina zay ifampiraraha amin'ny iza moa Isaka zay Israelianina atsika fa tsy nampifandrafy ny famorana satria Isaka de mifora i Abimeleka tsy mifora fa tsy niady zany zareo fa vomiary izy anao fifanekena fa tsy anisy ratsy anay ianao tahaka ny tsy nanendreny anao akory tsy tahaka ny tsy nanaovanay na inona taminao fa tsy nisoa ihany fa efa nampandehanay soa aman-tsara ianao fa ianao ankehitriny efa nitahin'Andriamanitra iava
dia nanao fanasana ho azy isaka ka dia ninona sy ny sotro izy ery zany de sady niara-ny hina niara-ny sotro niara-ninakanina ninao fifanekena profo za fa tsy mampiady ny famorana mazavabe de mantsy misy olo miteny hoe ny famorana no rava atao amin'ny azy fijaliana asa mba miteniteny foana tsy nampiady zany fa ny nampiady mazavabe hitatsika de nididy fosy lalina mosea zay hitatsika teo ny toko sy andiny be deabe ndaradraraka efatra any amin'ny fampianarana lalina fa fito amby roapolo a tsika hoe nampiady mihitsy io nampiady ny jiosy ny jentilisa io ka eto antsika hoe inona zany le ho atao satria ho atambatra ny jiosy ny jentilisa dova kitsika am'izay le fesianina diokensy teo a satria fa mazavabe zany fa tsy misy hidirana ina moa famorana le izy a efesianina toko faharoa malalaka be am'izay tsika miditra ato am'ty vaky teny ty a raiky ambiny folo a ka hatramin'ny fa raiky amby roapolo fa kitsika zany ko atsaroa fa efesianina de 11 a ka hatramin'ny 18 ngamana ko atsaroa fa fahina reo zay jentilisa araka nofo ka nolazay ny voafora tanina teo amin'io fe tsy voafora io zany de fampiresana fotsiny hoe fa tsy nampifandrafy satria saka ny fora fa nyfandray sy ninakana sy nao fanekena tamin'ny bimeleka zay tsy mifora fa filistiny tsaroa fa tam'izany eno zany de tsy nanana ny ehosoana reo fa olo ko azy tamin'ny fanjakana israely io zany le hoe ny jentilisa de tsisy fantanombany amin'andriamanitra zany mihitsy ny resaka didifolo zany resahana ary vahiny tam'ireo fanekena ny teny fikasana tsisy nidirany jentilisa mihitsy io didifosy lana mosesy io nodikan'zany de tsy nanana fanantenana sady tsy manan'andriamanitra teo am'izao tontolo zao marina be satria tsisy nidirany jentilisa mihitsy ny a io resaka didifolo io voaroaka tanteraka azy zareo tao fa ankehitriny kosa noho ny amin'ny ehosoa ao amin'ny ehosoa zany ianonareo zay lavitra fahiny a de efa nampanakekeny tamy rany ehosoa zany hoe vokatriny rany ehosoa zany a latsaka teo amin'ny azy fijaliana de efa nampanakekeny an'andriamanitra mihitsy ny a ny jentilisa de no am'izay nge fa izy no fihavanantsika rotota zay nairaintsika rotota ka nandravany hevitry ny fisarahana ary hoe noho ny amin'ny ehosoa zany a de nitambatra ny jiosy ny jentilisa zay nidikan'izany teny zany de le hoe nandravany hevitry ny fisarahana izy ka iny le nampisaraka nididy fotsy lalana mose ny nampisaraka tatsika teo tsara ny toko sy andinyndraraka teo fa tao amin'ny nofony nandravan'ny fandrafina dia lalana nisy didy natao otrandremana mba anakambany atsika rotota ao amin'ny teny olom-baovao ray a ka anaovan'ny fihavanana zany hoe nyravana zany le lalana nisy didy de nididy fosy lalana mosea mba anakambany any atsika rotota olom-baovao amin'ny tenany a zany hoe nanaovan'ny fihavanana zany a iahosoany nampiavana tany lalan'ny azo fijaliana novonoany ahosoa teo amin'ny azo fijaliana nididy fosy lalana mose de rava le nampisaraka de niavana ny jiosy ny jentilisa asakatsaka anao zay mbola tsy te havana amin'andriamanitra am'izany teny zany a tazomo ihany nididy folo io de eonao sy ny tranonao efa hoe andriamanitra tsy izy daholo nampianatra anao zany mbola tsy tonga saina ihany andriamanitra ny foron'ny mpanota le mpanota am'izany sisy andriamanitra amin'ny aina andriamanitra tsy miainony mpanota le mpanota namoron'andriamanitra hoe jesosy sy ny esoa sy ny ehosoa zay tsy izy daholo ihany iny de arahana mpanota namorona an'lay anarana grika mpanota namorona an'lay anarana de iny de mbola arahana ihany efa hoe andriamanitra tsy miainony mpanota mendrasany zay teny zay ady atsy nanota ary tsy mpanota de vonjeny ianao zareo ny olona niaraka tamin'ny ambasadreny sa zay ady afaka mifahotana tsy manota eny tsony tsisy mitandrana didifolo mazava be ny sary ny men'andriamanitra zao anjaranao mieritreritra na andehanao tsy andefa fa mazava be ny teny ary ampiavana atsika rotota ho teny ray amin'andriamanitra le anakiroa teo tateo zany a natambatra iaraka amin'andriamanitra zao ty zany andriamanitra ty de ty le rotota teo mitambatra zany le anakiroa nony amin'andriamanitra nydikan'zay ho any amin'andriamanitra zany a noho ny azo fijaliana zay namonoany ny fandrafina zany hoe le azo fijaliana zany namonoana le didy fosy lana mosea zay nampisaraka teo aiza ny afalimbe tokony hiteka daholo ny atrano am'zany disaka zany a raha neny atrano itarehetrany tokony miara miteka daholo mena zany hoe rava le fandrafina rava le nampisaraka zay ary tonga izy ka nitolo teny somahafaly milaza fihavanana taminareo zay lavitra ary fihavanana tam'izay akaiky koa zay zany hoe izy no nampitambatra ny jiosy ny jentilisa de iahosoa nitolo ny fihavanana hoe ndao am'izay havana efa rava le nampisaraka anareo teo ary izy no nanitsika rotota fanatona tamin'ny fanaray a ho any am'ray de lasa ny fanatona anakany am'ray a ny jiosy ny jentilisa tena didifolo ve ny rava aloha vaketsika ny sefertorany jiosy
zay mananaovantsika anazy satria ila loatra satria samy areteny zay teneny eo aleo ary amin'ny sefer Torah retsika no mijery ndray ahoana ny nandroatany zareo an'lay ino mo lay iny io rava io vakitsika ato amin'ny Efesianina 2:15 ato no mijery hoe ity le rava ty aleo zareo jiosy ny amoaka an'le fanambarana hoe ty le izy ty Efesianina 2:15 mba miandrika kely otsika zay Efesianina 2 izy hoe inona ny rava tandemeko ny valiny hoe Torah ny rava ary ny atao Torah de nididy fosy lana Mose zay io zany le teny jiosy hitatsika io io izy io le teny jiosy be de be mpirapapapapapa aleo zay mame miteny jiosy ny amoakany hamaky an'io vetivetika eo gaga be le olona ame miteny jiosy rehefa amizay le teny jiosy ke tsy hainy koa no mamaky anazy de manira mba mipetraka tsara mba manaja nytony teny tony de vita vakitsika izy babatlo hayaba bibsaro et torat hamitsot va skot libro itsika zany tsy andeha lavitra fa amse Torah on le izy aikose Torah on le voalaza amin'ny Efesianina 2:15 Torah on re olona manino on le Torah do vakitsika amin'ny teny anglisy izy eo ambany eo Efesianina 2:15 fa Torah on le izy niaranita daotsika fa Torah le izy Efesianina 2:15 zao io le Efesianina 2:15 io Efesianina 2:15 koa le teo io 15 samy 15 io ety koa 15 Efesianina 2:15 de vakitsika le teny anglisy diabolishin in his flesh tamin'ny alalan'ny fanampitena tao amin'ny nofiny ve hostility ny atao hostility de ny fandrafina zany zay zatra nampiady ina le nampiady which is the law of commandment zay tsinona fanilalana zay tao anatin'ny commandement ka ny lalana ao anatin'ny commandement Torah ny voalaza eto Torah le izy voila zany hoe ao amin'ny Efesianina 2:15 io zany hoe inona le ny ravana ravany Torah ary ho an'ny mahafantatra Torah rehetrarehetra ny ateo Torah ho an'ny tsy mahay aloha zany zay mety tsy rahalalina fa lazay koatriny hoe didy fosy lana Mose ndana enary kely ny Torah raha tsy mahay nareo fa ny ateo Torah de lalana Mose izy io sy ny didy folo zay nateo Torah zany zay ary mahay an'izany daholo ny rehetra fa motifanina ho antsy de lala ka ny voalazany soatra masina faravy eto zany ary mahitsy be ny fanambarana de Torah ny lava Torah ny rava io izy io varavara be ao anatin'ny écranareo hoe rava ny Torah zay ka izay zany ny amaranako anazy fa tsisy lavabe hoe inona ny rava ve le didy fotsy lana Mose rava izy de manatona ny Ahoso amizay fa raha tsy rava io de tsy afaka niaraka ny jiosy ny jentilisa nefa samy vonjeny reo anakoreo vonjena ny jiosy vonjena ny jentilisa de hoentina miaraka any amin'ny dadakava de tamin'ny alalan'ny Ahoso azy niantona teo amin'ny azy fijaliana no nandravana an'iny de rehefa vitan'ny Ahoso ny fiantonana teo amin'ny azy fijaliana rava ny didy folo de afaka nitambatra amizay ny jiosy ny jentilisa ny dikan'izay de manasanao anatona ny Ahoso fa hiaraka ho any amin'ny lantilanta amizay tsika makany amin'ny lantilanta hiaraka amin'ny Ahoso fa rava ny didy folo zay tsy mandrava didy folo de tsy afaka ho any amin'ny lantilanta zany fa tsy miexiste zany fo any ao anatin'ny saina fa tsy ho any zany ianao tsy ho any zany ianao le Andriamanitra tsy izy ny foron'olombelona io ny namorona ny eo anarana ataonareo aiza mo sasany ka tonga ary amin'ny ao ary iny sasany tonga ary amin'ny Ahoso ary raha Iahoso any tokony atsona de mahita amizay le sampotsampony hoe Iahoso izy ny anazy miaraka amin'ny ao izy ny dikan'io mbola mitandrana didy folo ten'Andriamanitra mazava be foana ny Torah ary bokyny Hebreo vakiko io ka ntsaratsika amizay mieritreritra samy tonga saina rava ny didy fosy lana Mose fa raha tsy zany tsy afaka hiaraka amin'ny Ahoso mihitsy ndreo anakoreo fa miady hatramin'ny farany fa rehefa tonga Ahoso mitambatra ny jiosy ny jentilisa andao hiaraka andeha mizeraka izy andao any amin'ny Ahoso daholo nareo zay mandeha ao an-trano ao andao any amin'ny Ahoso fa tena sambatra aneo miaraka amin'ny Ahoso miafina zao zavatra zao efa tsy miafina tsony izy ankehitriny manapa-hevitra andao hiaraka amin'ny Ahoso tsara be nge ao zany Ahoso azy zany fifaliana ny tsy isy ohatr'izany antsoika ianao anatin'ny Ahoso voninahitra ho an'ny Ahoso mandrakizay voninahitra ho an dada Maliava zay ny amaranako ny teny koa tongava soa ty amin'ny Ahoso miraha soatsika ry samy tonga soa ary vavakytsika ry mba mifamaranana zay fampianarana zay vavakytsika sotra betsaka dada Maliava anao ny amin'ny teninao sotra betsaka noho ny amin'ny asoavanao indrindra sy ny atsaranao lehibe
fa tafita indray ny teninao ho azon'ny olona sy ho fantan'ny olona tena fiainana zao ambara zao, tena fiainana manak'izay. Vonjeon'ny olona dadaiava, vonjeon'ny olona Yahosoa hitondra soa zetra miainanao, ary anavitra ny olona noho ny amin'izao teninao zao anao, matoky afa tena hiasa ianao ary amaly vavaka, ary hitany zay rehetra niainao zao fampianarana izao anao, voninahitra anao dadamalaiava. Aoka ny fanainao masina irahanao isitona ny olona amin'izay Yahosoa, hamerina ny olona ho any aminao, ho voninahitra ny naranao masina sy ho mariky ny fitiavanao, ho valin'ilay ranao nalatsakao. Mazava ny teny sy ny fampianarana. Anjaran'ny tsirairay sisa ny manapa-kevitra manatona fa mazava ny teny. Voninahitra anao dadamalaiava Yahosoa. Ary amin'izany teny rehetra zany Yahosoa, diaroviny teninao mba tsisy herina fahefananakana intsony, fa arovany heritsy ny voninahitry ny lantilanitra izay anao dadaiava Yahosoa. Tahio ny olona mbo tafaverina somatsara ao amin'ny valanao Yahosoa, vonjeo mba tsisy ho very. Voninahitra anao mandrakizay. Amin'ny anaranao Yahosoa anaovana izany vavaka rehetra. Halleluia, amen. Dia mirary soatsiketra samy teny Yahosoa ho an'ny fitohizan'ny fampianarana manaraka indray.